Tony fanonisaky ny fiandohan'ny taom-pampianarana tahaka izao dia natao androany maraina tetsy amin'ny ekara faravohitra ny lamesa lehibe nametrany taom-pampianarana vaovao ny sekoly IEF-ASM eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia jerentsika ary ny fanadidina no tateriny Anta Ratsito Arsan. Tsy ampy ny fahaizana any an-tsekoly, raha tsy eo ny fahendrena sy ny fahamatorana. Izany no lohevitra lehibe novoizin'ny pretra sy ny mpitandrina ary koa ireo ray aman-dreny mpitarika ny vondrom-panabeazana ASM nandritra ny lamesa nametrahana ny taom-pianarana vaovao ny sekoly IEF-ASM eo am-pelatanan'ilay nahary. Vorolanina io maraina io tetsy amin'ny ekara faravohitra ireo mpianatra miisa 900 eo ao amin'ny IEF-ASM ny mpanabe rehetra ary koa ny ray aman-dreny niara-nankalazan'Andriamanitra amin'izao fiandohan'ny taom-pianarana vaovao izao. Io fotoana io ihany koa no nakasitrahana ireo mpianatra hafa-panadinana ka nizarana loka ho azy ireo. Koa satria mivelatra amin'ny seha-panabeazana maro ny vondrona ASM dia nitondra hafatra ho an'ny mpianatra sy ny tanora malagasy tsy ankanavaka ny filohan'ny vondrona ASM amin'ny maha-panabe ny tenany. Mila petraka eo am-pelatanan'Andriamanitra izany. Ary apetratsika amin'Andriamanitra tokoa, Andriamanitra mahalala ny foson'oloka any ary Andriamanitra sady tsarana beatsika. Manana-tampoka ary izy fahendrena izay nananareo. Izay no afaka misy fomba taizanareo taton'ny IEF-ASM rehefa tonga rehefa Nahafapo ny voka-panadinana tamin'ny taondasa ho an'ny sekoly IEF-ASM manokana, kanefa mbola naporisika ny mpianatra hatrany hanohy ny ezaka ireo mpanabe rehetra izay nandray ny fitenenana.